tombono aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika ry havako. Ry Tompo rainay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ianao. Indreto izay miankohaka eo amin'ny seza amboninahitra satria mahita ny fiandriananao Tompo, mahita ny herinao ary indrindra ny fahamasinanao. Ary izany no mahatonga anay miandrantra sy manantena anao mandrakariva amin'ny androm-piainanay rehetra. Taonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ry havana, ny fanantenana kristianina dia azo itinina amin'ireto ireto. Voalohany ny famonjena entin'i Jesoa Kristy, ary faharoa ny fiainana mandrakizay. Tsara ny mamerimberina an'ireo. Ny famonjena entin'i Jesoa Kristy mantsy dia mitaona ny mpino fa na inona miseho eo amin'ny fiainany dia mahazo antoka sy manantena izy fa ho tonga hamonjy azy Jesoa. Andehaka ohatra anie isika, ohatra tsy salama. Rehefa tsy salama ny mpino dia miantso ary manantena an' Jesoa, ilay mpanasitrana, satria izy ilay tsy miova omaly sy ny ohary mandrakizay, araka ny Hebreo 13:15. Nanasitrana izy taloha, mbola manasitrana koa ankehitriny, ary mbola hanasitrana mandra-piaviny indray. Ao amin'ny trangan-javatra rehetra miseho eo amin'ny fiainany dia mahatery ny mpino izay mino sy matoky ary manantena an' Jesoa Kristy ny miandry sy manantena azy. Rehefa manantena ny famonjen'i Jesoa amin'ny lafiny rehetra koa ary ny mpino dia manantena ny fiainana mandrakizay. Izany no mahatonga antsika mbola velona toy izao tena hitady mafy, hikatsaka tokoa ny fanjakany sy ny fahamarinany, ka voalohany milamin-tsaina sy manam-piadanana na inona misy eo amin'izao fiainana izao. Tsy manana sain-dratsy na indrindra hivily miankaviana miankavanana hoy ny soratra masina, fa hibanjina an' Jesoa mandrakariva na inona miseho amin'ny fiainana. Izany no atao hoe fiadanana. Ary faharoa, mifady ny ratsy, izany hoe izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba ho anisan'ny handova ny fiainana mandrakizay. Ireo ary ndao fitinina ry havana amin'ity andinin-tsoratra masina ity hoe satria Jesoa izy, manahoana izy ary manahoana koa ny antony mahatonga antsika hino sy hatoky ary hanantena azy. Indramiko ary ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Timoty 2:5, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Ary izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo antonona, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Andeha hivavaka ary isika. Ampirenao ty anatinay Tompo ny finoana, ny fahatokiana ary ny fanantenananao. Ary indrindra tario izahay mba tsy hanao afa-tsy ny sitraponao, fa dia handova koa ny fiainana mandrakizay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ry havako, fiadanan'i Jesoa. Amen.